Eo amin'ny taranja king boxing ndray kosa ary dia efa vonona avokoa ny fiomankomanana samihafa entina hiatrehana ny fifaninanana eo amin'ny amboaran'ny Océan Indiana ao amin'ny taranja king boxing izay ho tanterahana etsy amin'ny anoloanan'ny lapan'ny tanàna Analakely ny asabotsy ho avy izao. Hiakatra ringa avokoa izany ireo kalaza eo amin'ity sehatra ity amin'ny asabotsy ho avy izao. Ny fanomanana moa amin'izao fotoana izao araka ny efa akaiky ny fotoana fa 2 andro sisa dia efa vonona tanteraka mihitsy zany amin'ny lafiny rehetrarehetra zany amin'ny fikarakarana ny fanomanana, eo ihany koa ny fikarakarana ny boxeur zany efa tena ao anatin'ny famaranana tanteraka ny préparation zay amin'izao fotoana izao. Efa tonga daholo izy ireo zany, efa tonga androany daholo dia maly moa zany efa tonga ny Seychelles dia tamin'ny atoandro teo no tonga ny La Réunion ary ny hariva teo zany no tonga ny Maurice. Efa tena tonga daholo izy ireo ary efa tena vonona tsara daholo ary tamin'izay nitsena azy moa zany dia nahita fa tena ireo zay tena number 1 any amin'ny zareo mihitsy no entiny ao ahita ady koa tsika satria tsika koa dia tsy ala fa efa vonona tsara koa ny boxeur tsika. Ny tena marina moa zany ny ady rehetra dia ady daholo satria araka rehefa hitatsika fa ekipa voafantana daholo na ny La Réunion na ny Maurice ary ohatr'izay ihany koa tsika zany hoe tena ekipa voafantana ka tsy hitako loatra zay tena misoritana hoe iza fa tena hiady daholo ny ady rehetrarehetra zany ao anatin'io satria araka le fa niteneny nombenimbeny ahita discipline hafa tsika dia le kahoanina ahitana tena ady mafy tokoa amin'io satria verina ringa ry Rasta ry Johnny koa eo ry Billy ry Faratina moa zay championnat du monde teo, champion du monde tamin'ny farany teo lava kely koa zay tao anatin'izay champion du monde zay zay joro daholo anatevin-darana an'ireo ekipatsika zany ao anatin'io combat io zany ka inona antenaina zany fa ahazo vokatra tsara tsika malagasy amin'io. Tena hafa kely tokoa satria zay zany ao anivon'ny kickboxing dia hitanareo tatoato fa dia niezaka foana nanatsara sy nitady zavatra tsara ho antsika mpakafy ny taranja iady sy ho an'ny mpijery ary zay zany tamin'ity dia niezaka mihitsy hoe andao hivoaka kely indray tsika zany amin'ny plein air satria ohatran'ireo ataon'izay any ivelany zay manao en plein air foana matetika misy compétition rencontre samy zareo any dia en plein air dia ianarantsika kely izy amin'ity ary resaka sécurité zany efa voahomana tanteraka satria hita dia hita ny filaminana moa fa tsy dia ao tsara fa efa voahomana misy ny sécurité, misy ny polisy ary misy koa sécurité civile zay hitandro ny filaminana amin'io ka inona sy antenaina zany fa ilamina tsara ny filaminana amin'ny fotoana io. Efa eny toerana ihany zany ny tapakila zay afahantsika miditra amin'ny fotoana io zany tonga dia eny toerana ihany andraisantsika ary amin'ny vidiny mora dia mora satria natao fanomezana antsika eto Antananarivo mihitsy zany mpakafiry ty zavatra ity ary farany zany tiako tsindrina eto dia isy ny mpanakanto zay ho avy eo ry Marion ho avy eo koa ry Odiay ary misy koa surprise zany zay anafana sy animé le combat zany amin'ny fotoana spectacle tokoa satria vao maizimaizina amin'ny 10 eo zany dia irehetra ny jiro be sport sy anazava ny toerana eo amin'ny tanàna io zany isy ny sport be araka nefa mahazatra ny mpakafy moa zany tatoato dia misy ny jiro be zany tsandeny any andafy reny mihitsy le izy isy ny jiro be zay fafinaretan'ny maso ihany koa ao anatin'izay rehetrarehetra zay zany ny combat koa mandeha any ao andretsefa. Ny combat zany dia misy moa ny combat local zany manomboka eo amin'ny amroa sasany eo tsika dia efa rafitra dia manomboka arivariva eo zany international mandeha daholo.